Fampifaliana no fana mahita sy miara manompo aminao ndray androany. Amen. Mbola faly ve ianao aloha? Za koa faly mahita anao androany. Tatsika jery soratra masina amin'izay ty andro anio ity. Rehefa nazatra sofinao ny nandre ahy miresaka amin'ny Paoly mandrakariva, dia androany tsika mba hiresaka amin'ny Petera ndray. Mba hiresaka kely le namanao aloha mba Petera ndray androany hoe aloha. Sokafa baibolinao ary Petera voalohany no ovakitsika. Petera voalohany dia toko faharoa aloha no jerentsika andin'ny fasivy ka hatramin'ny faraika amby folo. Dia ndao vakiana aloha zay naran'i Jesosy, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara ny lainy antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo zay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra. Amen. Zay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Ry malala mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny ianareo, fa dio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Petera voalohany toko 5 dia ny 9. Andiny 9. Petera voalohany toko 5 andiny 9 ka hatramin'ny 9. Enoy tsara ary. Koa amin'izany manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro, ary apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Amen. Mahonona tena dia miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandendeha tahaky ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy dia miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa zany fahoriana zany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Maly tontolony andro tena nisy ady ara-panahy mihitsy hoe tena inona indray no toriana ary tompo. Sa moa zany 70 isan-jato fotoana tsy fantatro inona ny toriana, fa dia tsy dia misy préparation zany ny akamaroam-potoany, fa dia miandry ny fotoanan'ny tompo eo hoe inona no toriana amin'ny fotoanany. Dia foaziny tamin'ny 5 maraina, tamin'ny 7 sasany maraina, dia ao anaty fivavahana ao no manomboka me misokatra, me mazava tsikelikely zavatra rehetra, mandra-patonga ny elaela mihitsy, mety efa tany alohan'ny aingana ao an-trano mihitsy an'izay vao tena henoko hoe zao no afatra zay ho lazainy. Ary tonga eto ary aho mbola fampitady hoe inona ary lizy fa saika mbola Paoly ihany no saika nandeha teo, fa amin'ny nitra farany izy vao miresaka hoe Petera no resahana androany. Amen. Dia minao fa hiresaka aminao izy androany. Dia ty teny ty raha lasaina bavy tongotsika tsikelikely le izy andrava fahalalahana maromaro, mety efa fantatritsika ihany koa isika ao anatin'ilay izy, kanefa tsy dia fahalalahana loatra arak'izay tena ambaran'ny soratra masina. Dia mino fa hiazava aminao kokoa indray ferana amin'ny tompo androany. Zaho ary fandeha an'ilay izy izay nataoko mifampitohy mihitsy mba tsy karazana olona misinga verset fotsiny tsika dia maka zay eritreretintsika hoe ty ohatra metimety amin'ny sofiko, ty ohatra mahafinaritra, ty ohatra zao, fa miditra mihitsy tsika zany tena miplonge tanteraka tsika ao anatin'ny atao hoe contexte
hoe inona marina napetraka Andriamanitra tao am-pony Petera eo ampiresahana n'ireo zavatra ireo. Tena arak'izay nampianarina sy fantatritsika sy izay eritreretintsika ve le izy sa lovatsofina fotsiny fa tsy manana fiorenana ara-tsoratra masina sy araky ny fanahy masina ny zavatra zay no eritreretintsika fa fantatsika. Dia zao ny anomboan'i Petera anazy. Petera 1:7 ianareo dia taranaka voafidy, fanjakana ampisorona ary firenena masina. Na dia eo fotsiny ary dia efa misy zavatra ravana be dia be mihitsiny ao amin'ny fahalalana zay efa fantatritsika. Satria ny antony dia ny zavatra nitezainantsika hatramin'izay raha ijereny teboka voalohany fotsiny tsika dia misy foana eo anivon'ny fiangonana olona zay verina fa spesial, olona zay verina fa manokana, olona zay eritreretina na dia tsy nambara ampabe maso ary dia nieritreretina fa misy olona anankiray manokana ao am-piangonana zay akaikikaiky kokoa an'Andriamanitra, zay rehefa mivavaka sy rehefa mangataka dia henon'Andriamanitra kokoa. Ohatran'ireny hoe avoka reny zany dia raha ianao no miaro ny tenanao fotsiny dia tsy dia vakian'le mpitsara loha loatra fa rehefa ny ampisolo vavanao no miaro ny tenanao zay mahay ny lalàna araky ny andininy zao ao amin'ny lalàm-panorenana sy ao amin'ny lalàna tahaka izao dia mangila tsofina mpitsara. Dia ohatrany misy sary ohatran'izay ao anaty sain'ny olona matetika ary ny akamaroan'ny olona mandraka ankehitriny dia mieritreritra fa ny pastery, ny apôstôly, ny bisôpy, ny révérend, ny mpaminany reny akaiky dia zany karazana afatra zany no lasa afafy sy véhiculena afatra izay fanindraindrana olona anankiray satria heverina fa akaiky kokoa an'Andriamanitra ny olona ray iny ary mety hitondra fahasoavana tsara kokoa na hitondra loza aingana be. Rapino sampino mifanozona mety afaka 5 taona vao mandaitra, fa raha mahazo ny ozony zalahy zany tena mandraingiraingy rapitso dia efa mahita ny vokany. Fa eto Petera dia efa manambara sahady ary manakorotana an'izay ataoko mandrakarivo zay hoe kolontsaim-bahoaka, culture populaire, hoe ianareo mpino ireo, ianareo olon'Andriamanitra ireo, ianareo zay heverinareo fa mpinotsotra. Ozy izy amin'ny fomba fiteny sy fomba fanasokajy azy any amin'ny fiangonana lehibe hoe laïque. Ianareo zay ohatran'izao satria le culture populaire zany tena mitovy mihitsy na fiangonana zany ry nazokiny dia navahana mihitsy hoe misy ny laïque dia misy ny sadidiko ny anankiray le tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny fiangonana dia reo akaikikaikin'Andriamanitra reo dia reo no fona ho an'ny olona. Fa eto Petera dia efa manakorotana sady azay resaka zay hoe ianareo zay lazaina fa olon-tsotra ireo, ianareo zay lazaina fa mpino-tsotra ireo, dia ianareo dia taranaka voafidy. Ozy ny teny anglisy hoe chosen generation, taranaka voafidy. Dia ozy izy koa milaza fanjakana mpisorona. Ny atao hoe fanjakana mpisorona dia mpisorona daholo ny ao anatiny. Ohatra zay fanjakana malagasy dia inona ny ao anatiny? Malagasy daholo ny ao anatiny. Fanjakana frantsay dia inona ny ao anatiny? Frantsay daholo ny ao. Ary fanjaka mpisorona dia inona daholo ny ao anatiny? Mpisorona daholo ny ao anatiny. Zay kely ilay namanao dia lazao izy hoe mpisorontsika. Zay zavatra zay tsy na mampatonga ny olona hitanao ilay fomba fiteny ary manao hoe nareo mpanompon'Andriamanitra, nareo ohatran'izao, fa isika rehetra dia taranaka voafidy avokoa. Isika rehetra dia fanjaka ao anatin'ilay fanjaka mpisorona avokoa.
Ary ao anatin'le fanjakam-pisorona dia misy mpanjaka dia misy mpisorona. Tao anatin'ny tontolon'ny fitondrana ny Israely, tao anatin'ny tontolon'ny fisoronana teo amin'ny Israely, dia ny kompozisiona ny famaritana na ny fandrafetana an'ilay fisoronana dia misy mpisorona marobe ary misy inona moa mpisorona be anankiray monjy. Tsisy mpisorona be roa, tsisy folo, fa ray dia maty ny ray dia misolo ray, maty ny ray dia misolo ray. Zay natao fanjakana, mpanjaka mihitsy ry zareo eo amin'ny toerana izay misy azy. Zay mampatonga azy misalotra efody, misalotra zavatra be deaibe, mampiseho ny mampanjaka azy, manao couronne koa ary izy satria izy mpanjaka. Fa mpisorona tsy manao couronne satria izy tsy mpanjaka. Eo anivo ny fanjakan'ny lanitra eto ambonin'ny tany, satria eto ambonin'ny tany eto dia misy fanjakan'ny lanitra. Ary isika ny ao anatin'izany fanjakana zany. Amen. Dia misy mpanjaka tsy be deaibe ihany koa, fa ray ihany. Dia iza? Jesosy Kristy, mpisorona be an'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ianao no mpisorona beako, tahaka ny fanaovan'ny Melkizedeka anazy, ny fanaovanao anazy. Ary misy kosa ao anatin'ilay fanjakam-pisorona dia misy mpisorona marobe, dia tsy iza fa zasenao izany. Nataon'Andriamanitra mitovy tatana. Zay nitenenana, tsisy jiosy intsony, tsisy jentilisa intsony, tsy misy skitianina, tsy misy barbarianina, tsy misy andevo tsy andevo, ary tsy misy lasy vavy. Tsy akory mety daholo sexe rehetra. Tsy azo raisinao tokantrano zany hoe ozy sotra masina hoe tsisy lasy vavy. Fa eo amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, eo amin'ilay tontolo ara-panahy, eo amin'ilay resaka fanjakam-pisorona no tsy misy lasy vavy ary tsy misy andevo sy tsy andevo. Fa misaotra masina dia milaza tsara mihitsy ianareo mpanompo maneke ny tomponareo. Donc mbola misy ny tompo sy ny mpanompo, fa eto amin'ilay tantarana fanjakam-pisoronana tsisy intsony. Ao amin'ny tontolo ara-panahy mitovy. Ozy amin'ny teny frantsay même pied d'égalité eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy enony sy tsy enony. Amen. Tsisy tiany kokoa sy tsy tiany kokoa. Tsisy priorité ka hoe rehefa milahatra mangataka fiainona avy amin'Andriamanitra dia rehefa milahatra dia misy bishopry izy voalohany, izy voalohany. Tsy ohatry mofo akondro ty. Any mofo akondronay misy an'izany, misy ina moa VIP gold. Dia le gold mandeha voalohany dia miandry daholo vahoaka ray manontolo, misy afadiny roa sasany miandry eo, tsy mialy eo mihitsy. Tsy ohatran'izay, fa ao amin'ny tontolon'Andriamanitra mitovy daholo, na izy ianao na izy. Zay mahatonga anao reto aloha reto tsisy bishop reo ao zavany resaka, fa mitovy daholo. Nareo misafidy zay toerana tianareo fotsiny, tsisy toerana manokana mihitsy natao am-piangonana, samy mipetraka amin'izay mety aminy eo. Dia mitohitsika ao anatin'le izy. Rehefa zay le zavatra nataon'Andriamanitra dia miresaka amin'izay izy ao anatin'ny tohizako ihany firenena masina. Zany ihany koa zao mbola be deaibe ny zavatra zay fianarana azontsika ao anatin'izany. Inona ny atao hoe masina, inona ny atao hoe masina. Fa rehefa manao sarina hoe inona ny atao hoe masina dia tonga dia paoziny ao anatin'ny sain'ny olona. Tonga dia olona matotra be, mahitsy tsara ny lamosiny. Raha vao vogovogoka dia tsy masina zany. Fa mahitsy tsara ny lamosiny, fiteniny tonga dia mipetraka tsara. Efa misy sary ohatran'izay. Dia na miteny ary izy dia ry zanako, tsara Andriamanitra, tsy mety zao ataonao zao anaka, zao ny sitrapon'ny tompontsika. Dia tsy miova mihitsy le tonalité. Fa raha vao mikikika tsy masina, raha vao mibetrobetroka tsy masina, fa eo raha tedavina amin'ny clavier dia note vitsivitsy ihany ny azoena ao anatin'le note masina. Any ankoatran'izay tsy masina mihitsy. Fa natao hoe masina dia voatokana. Natao hoe masina séparé pour Dieu, natokana ho an'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokin'ny Exodosy ihany, ny nandidy any Mosesy izy mikasika ny reto atao hoe fanjakam-pisorona reto, atokano ahy Arona sy ny zanany anaovany izay asa efa nany endreko anazy. Atokano ahy.
inona ndika zany atokanoa iarona sy ny zany nanova ny asa izay efa nanendreko anazy zany amasiny wa séparé pour Dieu. Ny olona zany afaka fitondratena tsy nanietreretsika hoe famasinana hatramin'izay fitondratena motina tsara na ao anatin'ny ankonana raha dia inona lokatsika ao ramatoa zay no masina fa raha voatsotr'izay fiteny dia tsy masina zany raha manao ela zany ela lesy aza tsy masina reto couple reto fa rehefa milamina tsara ohatra azay dia zay ny atao masina fa tsisy idirany amin'izany ny fahamasinana fa fahamasinana séparé pour Dieu. Ny atao hoe séparé pour Dieu voaingana kely vao tamin'ny alakamisy ny resahantsika alakamisy melohan'ny Paska ny sorona ny ala tao Egypta dia nafindra hiala ho any amin'ny tany Kanana. Zay ny atao hoe voatokana ho an'Andriamanitra. Ny atao hoe voatokana ho an'Andriamanitra aty amin'ny tontolontsika ny sorona hoe ho amin'izao tontolo zao dia nakisaka ny sorona ty zao tontolo zao fagnaroaro ao daholo dia ny sorona mihitsy dia nafindra ato amin'ity toerana anankiray ity dia nambolena ato amin'ity toerana anankiray ity dia tsy nafanifanjakany lanitra zay tafiditra rehetra dia olona masina daholo satria zay ny ambara sotra masina firenena masina izy. Amen. Fa nini nataon'ny olona na hitory filazantsara izy na androka deminy amin'ny anarana izy na maninona izy na maninona izy na maninona rehefa tsy tafafindra hiala ao fanjaka tsy tafafindra ny ala ao amin'izao tontolo zao ao fanjakany lanitra izy dia tsy masina izy. Ary minoa ianao fa be dia be ny olona ny fomba fiteny maotina, fomba fihetsika maotina, ny akanjo maotina fa tsy masina satria azonao ny atao hoe masina ve? Ny atao hoe masina séparé pour Dieu. Ny fosiny saina ny fanahy séparé pour Dieu. Amen. Azonao ve hatreo aloha zay ny atao hoe fahamasinana. Dia mitohy ilay tantara sy ilay resaky Petera tsy pontsika tsirairay avy ianareo tsy firenena akory fahiny ankehitriny efa olon'Andriamanitra. Amen. Tsy namindrana fo ianareo fa ankehitriny efa namindrana fo. Dia zao amin'izay ary le mesazy lay afatra dia mivantana ho an'ilay olona izay nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Zay le séparé pour Dieu. Lay taranaka voafidy mbola séparé pour Dieu ihany zany. Lay fanjaka-pisorona hotsika teo mpisorona atokanoay Arona sy ny zanany anao ny asa izay efa nanendreko azy reto ny zanak'Israely sarambabem-bahoaka manao zay tiany atao fotsiny fa omena ny didy amandalana reto fotsiny atao dia reto aza atao milamina amin'ny fiainanareo fa azonareo reto. Fa Arona sy ny taranany kosa natokana ho azy mba holovan'Andriamanitra manokana, mba hanjakan'Andriamanitra manokana amin'ny fiainany ary tsy hitovy fiainana amin'ny zanak'Israely tsotra fotsiny. Dia zao ny lazainy ry malala amin'izay mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny ianareo. Be dia be zany le fiantsonantsika ao anatin'ilay izy taranaka voafidy ao toizanao fanjaka-pisorona firenena masina vahiny sy olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany vahiny sy mpivahiny. Dimy zay mbola miampy azao kely le namanao aloha mbola miampy vahiny sy mpivahiny. Rehefa séparé pour Dieu amin'izay le olona, rehefa natokany ho azy le olona, jerenao zany voninahitra tsara be zany eny fa tsy olombelona ny antso anao. Tsy zay no teny anao tonga afa ty amin'ny fanjakany lanitra fa Andriamanitra mihitsy no misitona anao amin'ny fanjakany lanitra. Io nge natoriana raha filazantsara vitsy ny mahita eo aloha vitsy ny te ahita fa vitsy koa ny mahita an'le izy na ambaranao ary io tsy malina ny olona zany io resaka io. Matsiaro foana ny tantaran'le pastera rahalahy anankiray izay efa maty zay ozy izy tato amin'ity fiangonana ity tambola nitory prospérité valonjato ny olona ato inefatra miditra ao anatin'ny ray andro ronjato olona avy isaky ny mandeha fa voatonga filazantsara tena izy fa lasa 20 sy 700 folo sy 100 sisa ny janona teo
tsy mety zany toriteny paster zany zay mila fitahina paster zay mila fahombiazana hoy zany resako zany to hovainao le izy ary saika ankatona ny faran'le fiangonana satria izy menakavy rery sisa ny tafajanona tao vokatra ray afatra de Andriamanitra nanangana moramora tsy kelikely ndray an'le izy de ozy ate hoe ny zavatra mila fantatritsika hoe na de eo ara ny fienony na de eo ara fitoriny matsiaro ny tenin'ny Isaia mihitsy hoe Jehova tompo fa iza moa ny eno ny teny nampitondraina anay fa matotsika maheno ary natsapa lay afatra Andriamanitra ary le maheno sy matsapa de any anatin'ny fosy any anatin'ny fanahy matoa entsika zany zavatra rany de Andriamanitra no ny safidy atsika amen mbola teveniny zany resaka zany eo amin'ny Jaona 5:12 tsy ianareo no mifidy fa zaho no mifidy anareo tsy olombelona no mifidy anao zany nge voninahitra lehibe azonao ve zany tsy olombelona no niantso anao fa raha olombelona niantso anao de afaka manday ianao ny afovoany fa rehefa Kristy rehefa Jehova mihitsy no niantso anao rehefa Jehova mihitsy no manokana anao rehefa Jehova mihitsy no mifidy anao tsisy ninina azon'olombelona tao ary zany de efa voninahitra lehibe de zao amin'izay ny afatry Petera hoe ry malala mananatra anareo satria vahiny sy mpivahiny ianareo fa diny filany nofo fa manohitra fa miady amin'ny fanahy ireny mbola nozongozona zavatra anankiray hafa ndray tsika eto ty resaka filany nofo ty tena vo mafana be ty resaka ty satria ny antony nazara eo vo tonga sainy Andriamanitra ary any amintsisika fahazonay an'ty resaka filany nofo ty ny filany nofo zany fahazotsika anazy de hoe fijangajangana sototoka fakambadin'olona sy sisa rehetra fa rehefa jerenao amin'izay le resaka hoe inona ny problematika ao anatin'ny reto teny reto ary zay namakina n'lay Petera voalohany 5 amin'izay sady pasy antsika anao pasipasy eo tsika zany Petera voalohany 5 andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo de tonga de le any amin'le fahavalo nresako aminao hoe mahonona teny miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha takiliona mierona mitady zay araba toero izy de miorena tsara ny finoana ohatra zany fandeha izy hoe zasianao ny esorina niala teo amin'izao tontolo zao natao hoe ny esorina niala teo amin'izao tontolo zao de zao hoe no esorina mihitsy tsika niara-nambolena tamin'izao tontolo zao taloha niara-nambolena tamin'izao tontolo zao niara-nihinana ny fihinan'izao tontolo zao zava-panany resako aminao miara-miaino ny fiainon'izao tontolo zao miara-miteny ny fitenin'izao tontolo zao ny atao hoe fitenin'izao tontolo zao tsy fitenin-jatovo akory fa ny atao hoe fitenin'izao tontolo zao de le fomba fiteny rehetrarehetra langage du monde rehetra langage tsisy finoana langage tsisy fatokinan'Andriamanitra langage tsisy Kristy mitarika ao anatin'ny zavatra zay ambara fa samy miteny zay mba torapony eo fotsiny ihany de rehefa nesoriny zasy ianao ialy eo amin'io toerana io tena findry zasy ianao amin'le toerana mahagaga de tsy na fa mifanjakany lanitra de zao amin'izay ny afatry ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tafiditra ao amin'ny fanjakany lanitra ianareo ka te aharitra ianareo te amokatra ianareo te ho tsara ianareo te iorina ianareo tianao ve zany aloha de zao ny lazainy fa dio amin'izay filany nofo fa manohatra amin'ny fanahy ireny de inona le filany nofo manohatra amin'ny fanahy de osytsika tena filany nofo zany nge fijangajangana so sisa rehetra fa filany nofo izay manohatra amin'ny fanahy de le ambaran'ny Petera te Petera voalohany 5:15 tsy fahonona ny tena ny atao hoe filany nofo amin'ny teny frantsay convoitise zay natao hoe filany nofo fa tsy voatery hoe hijangajanga de rehefa tsy mijangajanga zany de tsy misy filany nofo tsy voatery hoe manina koa mangalatra de zay tsy mangalatra zany de tsisy filany nofo tsy voatery hoe zay misoloky tsy voatery hoe zay misotro toka mafoka sigara de reny no azan'ny olona tsirairay avy filany nofo io rahalahy fa rehefa mihinam-bary tsy filany nofo ana 10 vilia ry laninao tsy filany nofo miaraka amin'ny tongosoa sy rambon'omby tsy filany nofo zany fa ny atao hoe filany nofo de convoitise faniriana
misy zavatra mirehitra ao anaty ao. Ary eto tsika miditra amin'izay hoe inona ny asan'ny devoly, inona ny ataky ny devoly eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Inona ny ataky ny devoly eo amin'ny zanak'Andriamanitra? Ny ataky ny devoly eo amin'ny zanak'Andriamanitra dia ny filan'ny nofo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay ambarany Jakob, Andriamanitra ozy izy tsy mba maka fanahy olona, fa ny olona rehetra dia alaim-panahy rehefa tarihan'ny filana izy ka fitahiny. Zany hoe amin'ny fotoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana hiditra ao amin'ny fiainana, tafafindra tamin'ny maizina hiditra ao amin'ny fahazavany mahagaga ka tsy miaina fahonona ny teny, tsy miaina fanetreteny. Koa amin'izany manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, mbola tsisy idirany ihany koa iny amin'ilay zao mahantratra kely zao zao tsotso-piainana kely zao dia rehefa mandeha dia manao ohatran'izao, dia rehefa miaraba dia ohatran'izao. Izy kosa manetrinetry tena kely iny izy dia ny akanjo tsotsotra eny foana dia zay ny atao hoe manetry teny. Tsy manetry teny zany, fa ny manetry teny dia olona mandany filan'ny nofo. No mikazonao fa izany puzzle mitambatambatra moramora ambaran'i Petera daholo izany. Zay resaka androany tsika resaka Petera. Ny atao hoe fanetretena dia fahononantena. Satria maninona ny fanetretena ny fahononantena? Ny fahononantena dia ny fanekenan'Andriamanitra ho masy mandidy sy mpitondra ny fiainako ka raha hoentiny ahako ao anatin'ny désert. Ny atao hoe fanetretena eto anoentinao misaotra Jesosy amin'izao zavatra izay ataonao zao. Misaotra Jesosy ny amin'izao zavatra izay entinao zao. Dia avy amin'izay Satana eo amin'izay zany le resaka inona ny zavatra mitranga. Nalay-panahy mihitsy ny zanak'Israely namaky vatany désert. Tonga mipaka fanahy, misy antony matoa paka fanahy ny anaran'ny devoly. Dia mipropose taminy amin'izay ny zavatra rehetrarehetra, tsy hitatsika izany zavatra zany fa ny ao ambadiky fakapanahy rehetrarehetra dia devoly daholo, devoly daholo. Nisy fotoany Davida nalay-panahy anisan'ny Israely, devoly ny nampanisa azy ny Israely. Avy eo izy voasazan'Andriamanitra fa manina ianao manao an'izany zavatra zany, zao ianao voakapoka, ary tsy ianao no voakapoka fa reto vahoaka hoentinao ireto. Natao hoe manetry tena dia Andriamanitra no masy mandidy sy tompo manapaka. Mametraka an'Andriamanitra ho loha ao amin'ilay fanjakam-pisorona. Amen. Natao hoe tsy manetry tena dia manda ary manaraka ny filan'ny nofo. Ny nofonao tsy inona dia hiteny aminao foana hoe ohatran'izao no tokony mety ako koa. Zay verangany anatra 4 taona dia zao mipostanay. Tsy raha raha mihitsy manjo ato amin'ity toeram-piasany ty. Dia lasa amin'izay anohitra, lasa amin'izay memenina. Dia na fanao tsika olombelona tady namana anohana ny hevitritsika. Ohatrany hoe tsy azotsika antoka zany le izy hoe raha zareriny le izy, ohatrany hoe tsy maintsy tantaraiko amin'ity rahalahy ty dia rehefa micomprendre izy manoatra zao. Faly mihitsy mifoko sy mifanahiko hoe tena marina zany ty zavatra ataoko ty. Ozy izy Petera miresaka manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra. Raha tianao ianao zay efa tafafindra marina atao fanjakan'lanitra, atao amin'ny fiainana, dia lazai ny soratra masina fa vahiny sy mpivahintsika. Ary amin'ny mahavahiny sy mpivahiny atsika dia olona tokony ahony tena isika dia hiambina. Fa rehefa tsy mahony tentsika ary tsy miambina isika, ina moa no dikan'ilay hoe miambina? Ny atao hoe miambina dia zao malina mandrakariva, manara-maso mandrakariva, ary tsy manara-maso ny toetra ny olo-kafa, fa le za mihitsy no arahako maso, so dia miviliny any anatiko any. Zany mampatonga antsika tena limitena ny zavatra eno sy hita eto amin'izao tontolo zao fa tsy fahononany tena ny mampatonga ny olona mitroatra, miakatra ny any anaty any, mafana ny any anaty any, te hanohitra, te hanao an'izao, tsy manaiky. Zao ary nahatrany anaty tokantrano ary misy zavatra ohatran'izany rehefa mandeha moramora eny
le lehilahy tsy dia ampy diplôma, le vehivavy bebe fahaizana nefa atao ty rangahy tsy mahay ty foana ny manapa-kevitra ato amin'ity tokantrano ity. Nomboka misy mitrotra ny anatin'ny fo any. Marina fa hoe raha vo izy manao an'izay marina fa hoe izay dia efa isy toyan'izay, efa isy raharaha toyan'izay marina fa hoe izay. Dia zay tena diso mihitsy le izy fa maintsy mba hoe tao an'izay marina fa hoe izay aloha. Mahonona tena ozy izy ny tenin'Andriamanitra miambena amin'ny fotoana isika manaraka ny filany nofontsika, ny nofontsika te hisandratra, nofontsika te hahazo an'izao, nofontsika te hahazo an'ry, mitsofoka Satana. Efa nomen'Andriamanitra ny olombelona ny zavatra rehetrarehetra, ianareo atao mpanapaka, ianareo atao mpanjaka, ianareo atao mifehy ny zavatra rehetra, velako anareo ny sahetena izay toerana tsara indrindra eto amin'ity zao tontolo izao noforoniko ity. Fa inona ny tranga? Tsy nahony tena, tsy nahony tena. Fa naninona? Notarian'ny filaninofo. Manomboka azonao ve le resaka? Tsy nahony tena fa notarian'ny filaninofo. Rehefa notarian'ny filaninofo ilay olombelona izay natokan'Andriamanitra ho azy, nomeny ny fanainy, nosafidiany ho azy, natsoina fa zanak'Andriamanitra. I Adama ange no anisan'ny créature, tsy anisan'ny mozana fa créature parfait ange Adama, créature parfaite. Zasenao taranak'olombelona mpanota fa ngia i Adama tsy taranak'izaniza fa Andriamanitra zao no namorona azy ary nofofony fofonay avy tamin'ny vavoro'ny Adama. Fanamasina direct ny injecté natao anatin'ny Adama, tsy tamin'ny alalan'ny filazantsara, tsy tamin'ny alalan'ny toriteny fa tonga dia misy natao hoe roa lay rivotry ny fanamasina iny nofofonina avy tao amin'Andriamanitra, tonga dia niditra tao anatin'ny Adama. Fa rehefa tafiditra tao amin'ny saheteny izy, lasa amin'izay lasa nisy an'ilay convoitise, le filana. Satria maninona? Tsy mety ny fitondran'Andriamanitra. Fa maninona ny dia asiana exception? Fa maninona ny dia hoe tsy azo hohaniny ty ray ity? Fa ahoana kosa ny ohatran'izao? Anatin'ny fiainantsika io misy zavatra be dia be tsy ekentsika io, vavantsika tsy miteny fotsiny. Vava tsy miteny fotsiny. Ary na miteny ary le izy dia ny hafa nomentsika tsiny sy menomenomatsika. Fa ny tena marina ny anatin'ny fotsika ihany mbola misy fanoherana, misy tsy fahonona ny tena. Rehefa manompo an'Andriamanitra isika mahonona tena dia miambena. Aza vela mihitsy ny fonao idepasy ideborde zany. Amen. Zao nitondran'ny tompo atsika ho teraina mandrakizay ny anara. Maty ny zanany, tsy maty moa zany fa lasa babo ny vady aman-janaka Davida. Izy nefa nanontany an Jehovah soma tsara mihitsy hoe Andriamanitra raha io. Sitrakova nalefa ny sadidiko moa na orima sotomima angamba le natao tamin'izany fotoana zany, natao filokana, andeha anafika ve izahay? Andeha amonjy an'le tanàna ohatr'izao ve izahay? Izay nisy invasion tamin'izany fotoana zany, lasa ry zareo nakany. Miaramila tsy fantatra hoe njato lasa 700 lany tatelonjato lany niaraka tamin'ny Davida lasa nandeha nakany, lozany tao tanànany vady aman-janany. Samuela voalohany toko 720 vakio rehefa niatrano ianao. Rehefa lozany tao tanànany vady aman-janany, lasa izy nandeha nakany, niverina avy ao ry zareo. Lasa kobabo ny vady aman-janany. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra sotra masina laza ny tomany tsy sotran'izany. Lehilahy 300 mitomany. Raha zany. Samy mitomany azy avy. Mandra-paha tsy tomany nintsony. Tsy hay izany hoe adiny 4 sady 5 ny tomany teo izy menakavy. Ary rehefa vita ny ranomaso, nakafato amin'izay izy rehetra. Totorantsika faty Davida. Fa zao fanambarany sotra masina Davida kosa nampahery fony tamin'Andriamanitra famonjena azy. Tena notany an Jehovah isinona ny tokony atao. Zany ny atao hoe tsy mandeha araka ny filaninofo. Ny filaninofo ny retsy hafa iretsy do hitady responsable. Tsy mety ty situation ty. Impiripiry sika matsapa zavatra ohatran'izany. Te hitrotra foana. Te hitrotra foana. Tsy mety ty toe-javatra ty. Fa ahoana ny misy an'izao? Fa ahoana ny tahaka an'izao? Ohatry ny azoko atsaina eto mihitsy ny i Paoly apôstôly isaky mihetsika.
fa sambotra foana nefa olo-pirenena romanina fa tsy navoaka mihitsy ny karatra maha romanina anazy isaky ny mihetsika. Raha tsika amin'izao fotoana izao zany manana karatra zany dia karatra maha-député ohatra mandeha tomobilako tsy manana ary amoronana koa maika fa manana vao misy polisy tonga dia zany tonga dia monsieur fa vanjery pibakely anankiray zay ako any États-Unis dia nisakana polisy le ranga anankiray sa klaksoneny zareo tao arina voaka avy any sokafa amin'ny varavarana manina ny klaksonenareo zareo ty plaque ty aingana karoy anaty base de données lasa izy nitsofoka anaty tobile voaka aingana le polisy monsieur le juge mandeha anatoboko fa ny Andry Paul manana droit anao an'izany fa tsy ataoko inona akory. Jesosy Kristy manana fahefana amaly zay rehetrarehetra miteny aminy eo. Raha ino izy namaly zay rehetrarehetra manao ela aoka isy afo milatsaka fa minona ela sao dia sao afo fa zay ny atao manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra fa raha zay pulsion izay no natanterahana azonao le izy raha zay filanofo izay no ny ainany sy ny tanterahany tsy vita fo amin'izay fa zanak'Andriamanitra i Petera nanapaka sofo maliko zany zao filanofo zany azonao zany zavatra tsy voatazona ao anaty ao tsy manetretena tsy mety tsy voafe natao hoe fanetretena moa famononantena self control fifehezana le ao anaty ao mihitsy tsy manaiko eo ambany tana maherin'Andriamanitra ho Jesosy nyresaka mihitsy tamin'ny Petera atsofoy amin'ny trano ny sabatra ao fa tsy fantatro hoe fa zangy afaka miteny dia misy anjely tsiondy alinalina monjy ahy eo fa raha zay nitateraka inona ny antondiako eto za fantatro fa niofaty ny antondiako eto avelao amin'izao velao izy isambotra tonga miaramila isambotra azy ny feo an'ny vavany fotsiny iza ny tedavinareo nidarabika izy 10 lahy iza ny tedavinareo mbola tsy nanonona ninina kory izy fa zay fotsiny iza ny tedavinareo ny Eli tany mitoeran'izay isamborana anazy raha lehilan'Andriamanitra aoka isy avovany an-danitra andevina anareo dia levina ny miaramila fa ny Jesosy iza ny tedavinareo darabika ohatra le mandray ositra reo torana vao ry zalahy afaka fefakatiny aisytsika sany nanataotsika ty ona moa le resaka ty sambotra an' Jesosy izy ianao va an' Jesosy zany noho izy ny tedavinareo godo faharondra fa tsy nanaraka ny filan'ny nofony Kristy. Fampianarana toko 2:5 nanana ny endrika Andriamanitra izy fanofoanany ako aminareo zao sainy zao zay tamin'ny Kristy Jesosy nofoanany sasenao vahiny sy mpivahiny sasenao vahiny sy mpivahiny zay fiainanao androany efa sotra ny tombo venao efa nakasitraka azy tamin'ny fona rehetra venao fa zay ny atao hoe manetreteny eo ambany tana maherin'Andriamanitra tsy mety mivaly ady tsy mety misokatra le lalana tsy mety milamina ny zavatra tahaka izao sika manana zo anao zay eritreretintsika fa tokony atao zay tokony atao fa tsy dia pinaika bio kokoa dia naraka zay ataon'ny olona rehetra hoe vahiny sy mpivahiny sy pastery etandremo so dia za meno tsiny rehefa avy hoe noho ny amin'ilay toriteny misy olona matsy manao ohatran'izany ndraindray tena notanyko mihitsy taizany nitory an'izany dia niteny an'izany mihitsy ny fahazonao an'le resaka ny diso fa za tsy niteny an'izany zany raha tokony azo papier anao dia aza pinaika be eo fotsiny dia misy pastery manetretena dia za zany tsy anao nininako fandana karakarao ataovy zay tokony ho karakarainy amen fa ao anatin'le izy fo amin'izay apetraka eo anatrehan'Andriamanitra hoe fa zao ianao masy mandity Jesosy refusé zany accepté
accepte zany. Mitady asa ianao tsy hipetrapotsiny ao an-trano ianao, vahiny sy mpivahiny ozy le pasteranay manetretena ony gagany ao an-trano hatramin'ny oviana ary manetretena igalina tsy mitady asa mba sehoy démontreo amin'ny alala verset biblika egalina manetretena tsy mitady asa ka hoe manaiky ny toe-javatra ony zany le manetreteny ka de ekeko amin'ny sitraposy amin'ny fifaliana zao tsy fananako asa zao Jesosy tia dana mitady asa. Amen. Tenin'ny Paoly zany zay tsy miasa ok izy tsy hinana dana mitady asa ozy izy de mba azo ihany koa ianao zay ahafahanao manohana ny hafa ihany koa rehefa aveo. Fa rehefa vita zay zavatra zay, rehefa vita ny fitediavana azy, rehefa mipetraka ny dossier atao daholo zay tokony ho atao rehetrarehetra, mipetraka amin'izay dia manaiky an' Jesosy amin'izay, manaiky azy ao anatin'ny tsy fananam-bola, manaiky azy ao anatin'ny pression, sy ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa mitohitsika ao anatin'le izy zao ny ambaran'ilay soratra masina eo amin'ilay andiny favalo mahonona teny dia miambeny fa rehefa tsy mahony teny ianareo fa avelanareo filany nofinareo hitarika anareo rehefa tsy fantatrareo fa vahiny sy mpivahiny ianareo ka mitady azo zavatra maro eto amin'izao tontolo zao, mitady azo azao mitady azo azao dia avy amin'izay ny devoly fahavalonareo anokatra lalana tsy ampoiziny, anokatra lalana tsy ampoiziny, anokatra lalana ohatrany mety mba tanteraka n'ilay filana ny anatinao. Raha te hananjanaka ianao dia nefa mbola tsy manambady, anokatra lalana ohatrany mety ny devoly asonao zanaka ao anatin'izany zavatra, anokatra lalana ohatrany mety ny devoly, ohatrany tsara. Zay spécialité an'i Satana dia zay spécialité an'izao tontolo zao, ohatrany zay ngely tao amin'ny saheteny tsara tarehy, matehinana, mampahendry, ohatrany tsara izy zany. Mino mihitsy afa sady mihinana an'le voankazo hafa ihany eva no mijery an'le voankazo voararany masony. Ary io ny atao hoe goût de l'interdit, ny zavatra anankiray rehefa sina hoe interdit ny eo ohatra ny voamay me tsara be zany. Ny tanora rehefa tenina nareo tsy mo zany afatra ho antsika ray aman-dreny aza tenina mihitsy tsy mahazo miaraka voamaiky matsiro be ferahany reo, voamaiky izy te hiaraka foana da ampitombo indray ny didy amandalany, voamaiky izy te hanao an'iny didy amandalany iny vovao ndray. Zay ny olombelona zay. Vahiny sy mpivahiny ianareo fa dio ny filany nofo fa manohitra ny fanahy ireny, mahonona tena dia miambeny fa ny devoly mandehandeha taky-leona miaro mitady zay arapany. Iza ny arapany? Zasy ianao nga inona rarahiny an'izay zao tontolo zao any. Tontolo zao ngena mifokasikarana tsy mifokasikarana, misotro tokana tsy misotro toka, sy fanadalana anazy fotsiny reny. Zany ny système ny devoly zany, fanadalana azy fotsiny am'izay sahirana mieritreritra zay fomba hialana amin'ny sigara, sahirana mieritreritra zay fomba hialana amin'ny toka, tsy mety tafiditra mahita an'le fanjakany lanitra mihitsy. Fa ny antsika tena kendrena mihitsy ny hoe aiza ny plan tahaka neny Jesosy. Inona no ilainy Jesosy? Amin'ny fotoany Jesosy noana tsy vehivavy manja be mihitsy no entiny eo anatrehany eo. Tsisy olombelona matin'ny anoanana dia vehivavy ny mandaly dia ianao matin'ny anoanana dia isika vehivavy tsy possible mihitsy zany. Ny anoanana aloha mila regle ny anoanana voky tsara, iny mandalo amin'izay atra izy efa voky azy ao zay vao iny amin'izay. Fa rehefa noana Jesosy fakapanany amin'ny mofo ny netiny teo. Raha zanak'Andriamanitra ny avadio mofo ty vato ty, fa raha zany Jesosy ny netin'ny pulsion, raha netin'ilay convoitise, raha netin'ilay fanosera mofo ohatray zany ve mba takatry ny vision ndrainga aitsika manao gâteau farany tsara indrindra. Tsy hainao moa le zany le nanao le rano mivadika divay ozy ny le iny divay tsara indrindra, naovako démonstration ndrainga fa za mahay mofo tsara indrindra, fa tsy voasarika izay izy.
natao manohitra ny devoly tsy délivrance isaka amin'ny hetsika fa mandany fakapana mantsy ny alain'ny olona ozy ako hoe za nitsanitsana sy anitsinitsy zavatra tsy mandeha amin'izay io teny fotsiny raisiny olona izy tsy te alalan'izay andiny fa zany tonga de andiny fa sivy toero izy le magnona tena miambeny io tsy manino rena tsy azavaina tonga de hoe ny devoly favalonareo mandehandeha takiliona mierina toero izy tonga de tiako tsitsy misy amin'ny anaran'i Jesosy miala anga Jesosy nanao an'izany amin'ny anarako miala nareo fa inona ny nataony non tsy ho alay-panahy am'izay mofinao any tsy olanamiko 70 alina tsy mihinan-kanina mbola afaka tsy mihinana za tsy ho alay-panahy am'izay mekoka eo anatrehanao any reo fahotana rehetrarehetra izay mipropose ny devoly an' Jesosy nge tsisy idirany am'le fahotana mahazatra tsisy idirany am'le fahotana mahazatra mihitsy ny fahotana rehetrarehetra zay propose ny devoly mekofa eto anatrehako mitsambikina any ngatsika mihitsy koty tany efa nisy azany tantara zany manao defi am'ireny olona le mpanandro sy ny namany reny de ina nataony zalahy nalaina maingoka scorpion de napetraka ao ambavan'le mana anaran'ity izy le biskity tatao ambava de zay ray maty zay ray tratran'le izy lasa ihany koa nalay-panahy ihany koa le mpanompon'Andriamanitra ko navita le raika afa-baraka eo ny Jesosinao raha tsy manao fa amirapon'Andriamanitra lehibe fa mba tafavoaka velona ihany ozy aho hoe raha tsika nitratra ohatran'io raha mpanompon'Andriamanitra nitratra ohatran'io mety nidira mihitsy mitsambika na de aseho fa zanaka ohatray mese devoly ataoko asehoko anao an'io zany fahalebiazan'ny Andriamanitra izany fa tsy zany tsisy tao anaty alay-panany amin'ny zavatra maro fa toerina ny devoly maka fanahy anao foana akahala olona zangeny ny devoly alay fanahy anao aka lasa ny olona io le tokony ho vadinao io mihitsy nanakorotana ny tokantranonareo no rehefa nikorotanareo nalainy somany tsara mihitsy ny madamo maloto ny any anatinao any ozy ny soratra masina mamonona tena de miambena fa ny devoly mikendry zay ho arapany inona ny tedaviny andotony any anatitsika inona ny tedaviny ampatonga anao andeha araka filanofinao tsy mety mahony tena tsy mety ampy mahazo an'izao ianao de alainy fanahy indray fa ianao ohatra le olona manao antaresy manao investissement alaivy daholo ny économie ohatrany atatony mandeha io vetivety telo volany ambolany lasa am'izay manao calcul ty atodoty 500 000 nampidiry koa ao anatin'ny telo volana lasa 2 millions raha midatra mitoko tampasana 3 milliards afaka heritaona kajy am'izay ny ao anaty inona satria inona ny antony tarian'ny filanofo azonao le zavatra tsy mety akolaka nge fomba fiseho alizy tsy mety ny fitondran'Andriamanitra ankolaka tsisy teny directement hoe Andriamanitra avy mba iresaka kely tsy mety ho ale fandeha le fiainako ohatra zao hoe fiainany eva fiainany ihany na jereo tsara be fa misy zavatra ankolaka miodina be any anatsika any de zay nytenen'Andriamanitra mahonona teny anareo mitady ivily foana io saitsika io mitady hitatra foana io mitady misimisy hatrany mitady vola misimisy mitady fahasambarana misimisy mitady trano tsaratsara mitady asa tsaratsara mitady karamambonimbony foana kokoa io metimety kokoa zay opportunité misokatra rehetra tiana hitsorahana daholo fa tafiditrao ianao rehefa avy eo vidividiny amin'izay ianao very vola daholo ny antaresy rehetra nangaina daholo ao anatin'le izy satria maniny tarian'ny filanofo any anaty any ny zanak'Andriamanitra ihany koa nge alay-panao anatin'ireny ny vavatsy miteny fa samba mijery ihany koa anatin'le izy vavany tsy miresaka samba mijery sao de te fanodinam-bola mety kosa
misy mamorona ny anaty sainany sao dia dily le fitahiny. Misy mieritreritra mihitsy ny ary verset biblika hoe hodidiko ny goaika melona anao tena ty le goaika melona. Zay ny fanambaran'ny soratra masina. Mbola misy anankiray izay koa tsy tena tadidiko le izy fa ohatrohatran'izao hoe rehefa ny olona tsy mety vavaka dia ny jentilisa dia didiny anasoa ny mpino lasa amin'izay iza moa ny anaran'izy teo. Raha fijery koa azo ny didiny Jehova io ranamana io anasoa atsika nefa tsy izay ny fahamarinana fa alaim-panahy ny olona, alaim-panahy. Manomboka manao retour en arrière tsika dia amarana vahiny sy mpivahiny isika. Inona avy le izy teo andraso iverenantsika manokana Petera voalohany ataontsika retour en arrière le izy. Petera voalohany toko faharoa andininy fa sivy dia atombontsika any amin'ny farany lay izy olona nalay vahiny sy mpivahintsika sa milony teny vahiny sy mpivahintsika olona nalaina Andriamanitra ho an'ny tenany firenena masina fanjakam-pisorona taranaka fofy. Zany sasy ianao. Amen. Tsy tompo-tany eto isika. Raha vao mieritreritra tsika ho tompo-tany sy tomponjavatra eto tsika alaim-panahy mandrakarivotsika. Teo izy ny ten'Andriamanitra hoe toero dia volo makafanahy ianao io. Aza manaiky ianao handeha araka ny filan'ny nofonao. Azonao amin'izay ve zany zavatra rehetra? Azonao le filan'ny nofo. Le zavatra tsy tamaso ny filan'ny nofo fa tsy le isotro toka. Za tsy ho alay mpanahy isotro toka mandraka izay. Zavatra mbola tsy nandrama, zavatra tsy tiako. Efa nanandra nakay efa masika be le izy tsy. Allo ihany Coca-Cola. Tsy ho alay mpanahy amin'izany mihitsy ny anko. Tsy ho alay mpanahy amin'ny zavatra maro ako fa le filan'ny nofo le any anaty any tena hitovizatsika mihitsy misy an'izany miady ao anaty ao. Misy an'izany mietsika ao anaty ao. Fa anjaranao no mijoro hoe za kosa vahiny sy mpivahiny misaotra Jesosy. Fa za vahiny sy mpivahiny ato amin'izao tontolo izao. Ato le vahiny sy mpivahiny fa atsika tompo-tany. Amen. Tompo-tanytsika ato. Dia io ny zava-dehibe ho atsika. Dia io ny falentsika. Dia io rehefa vita ny vavakantsika rehefa avy eo dia hirantsika hoe endreny amaron'ny soa no mena ho aray. Ny aiko navotanao, ny eloko nofonoinao. Fa raha vao tsy mahony tenitsika dia ho voasarika foana. Azonao izay afatra izay androany atsika hitsangana hivavaka ary dia samy miresaka amin'ny tompo arak'izay mitariany androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.